Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy maraina fa valin'ny volana aprily ity. Soran'Andriamanitra isika fa mbola menery mandrakariva hatratro maraina izao ary fifaliana ho anay hatrany tokoa ny mizara tena Andriamanitra ho anao. Anao aloha larana an'Andriamanitra mandrakariva amery antsika ny izy ary indrindra hialoha lalana amin'izay rehetra atao an'io. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara ny isan'andro atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra iray io satria ianao ny tompon'ny zavatra rehetra ary mbola omenao anjara amin'izany zavatra izany koa izahay. Mpanota tsy mendrika izahay no miantso anao eto. Koa dia raha mety ianao tompo mety aiza ianao anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka tianay ny havana aminao indray amin'izao maraina izao. Dia handray ny teninao izay, dia handray ny hery avy aminao. Dia tianay na gahirezinao ny fanahinay. Koa dia miasa ao anatinay tsirairay avy ianao raha io. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ambonin'ny zavon'ny fisalasalana. Raha ira amin'ny salamo faraka amin'ny 30:420 manao hoe mahereza ary aoka hatanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena ny Jehovah. Amen. Na ny kristianina manana fanandramana maro aza dia hiaran'ireo fanahiana sy ireo fisalasalana ratsy indrindra. Tsy tokony hevitra ianao fa tsy misy fanantenana ny aminao momba n'ireo fakapanahy ireo. Manantena mandrakariva n'Andriamanitra, matoki azy ary mitoera ao amin'ny teny fikasany. Idio ny varavara amin'ny fonao rehefa tonga miaraka amin'ireo fanahiny sy ireo izay tsy finoany ny devoly. Akipio masonao mba tsy ahatavelanao eo amin'ny aloky ny elo. Asandrato ny maso mba ahafahany mibanjina ny zavatra maritra mandrakizay ka nananao tanjaka isan'ora. Sarobidinao ny volamena ny fitsapana ny finoanao ahatonga anao sahiady ny adiny tompo izany. Mifandray amin'ireo rehetra izay maniry ny ifandray amin'ny Satana. Raha azony atao aza ny mahazo an'ireo izay nanana fanandramana ara-pivavahana dia izy ireo mihitsy no mpiasa mahomby indrindra anatratrara an'ireo olona ireo sy ny fanahiny amin'ny alalan'ny tsy finoana. Tsy azonao atao ny amela ny fanahiana hitoetra ao an-tsainao aza manao fahafinaretana ny devoly amin'ny fitantarana an'ireo enta mavesatra entinao. Isaky manao an'izany ianao dia faly Satana fa azon'ny fanahiny mihitsy ny mifehy anao ka tsy mijery an'i Jesosy Kristy mpanavitra anao intsony ianao. Mila maneho an'ilay niantso antsika avy amin'ny aizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga isika. Amin'ny finoana velona no hitsahara antsika ary amin'izany fahazavana izany. Amin'ny finoana velona no hifaliantsika isan'andro. Ny amin'izany fahazavana izany tsy tokony hiresaka ny amin'ny fanahintsika sy ny fizahan-toetra mahazo antsika isika satria mitombo izany isaky ny ataontsika atondresaka. Isaky ny miresaka an'izany isika dia mandresy Satana saingy rehefa miteny isika hoe apetrako aminy ny fiandrasana ny fanahiko toy ny amin'ny vavolombelona matoky dia mijoro vavolombelona isika fa nanolo tena tanteraka ho an'i Jesosy Kristy ary noho izany dia manome antsika ny fahazavan'Andriamanitra ary mifaly ao aminy isika. Ny fanahy izay tian'Andriamanitra dia misandratra ambonin'ny zavon'ny fisalasalana, manana fanandramana mamiratra, mivelatra, lalina, velona izany ary tonga malemy fanahy sy manahaka an'i Kristy. Mifamatotra amin'Andriamanitra ny fanahiny, miara-miafina amin'i Kristy, ao amin'Andriamanitra izy ary noho izany dia izao aoka hiala ny fisalasalana rehetra ary aoka Kristy no hojerentsika, izy no hitopoen'ny masontsika ary izy mandrakariva no fanantenantsika. Amen. Ry tompo-tianay tsara indrindra misaotra anao izay satria na dia misy ary ny fakapanahy maro ary mety mahakivy izy ireny matetika
ianao kosa dia mitaonanay mba hijery manjakariva aminao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay miasa ao amin'ny toninay tsirairay avy dia mivoaka mpanjesy tokoa zahay satria ianao no efa nandrotsaka ny fahasoavanao sy ny famindram-ponay aminay tsirairay avy eto. Izany dia hitraky izahay andeha tsy atahotra satria manana anao tokoa. Mangataka aminao mba hiasa ao anivon'ny tsirairay avy indrindra izay miaina izao fandaharana izao ka anana saina matoky finoana mitombony aminao izy ka tsy atahotra ny amin'ny ho avy satria fantatray fa ianao efa nitantana anay tamin'ny lasa ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.